tovovavy dia akafaliana trano itsidena ny tokantranonao ary misaotranao sady manaraka ny gasy mafoaka. Asaina ianao hiaraka hatramin'ny farany amin'ity fandaharana ity. Ramy Rainty, ankizy artiste peintre, izy no vahintsika ato anatin'ny gasy mafoaka androany. Tsy mba toy ny ankizy rehetra fa miavaka i Rainty satria dia tsy mankany an-tsekoly izy ary isan'ny mana-talenta tokoa. Izy no nitana larina voalohany tamin'ny fifaninanana izay nikarakarainy CGM mikasika na petit projet culturel manao an'ireny antsointsika hoe live digital paintina ireny. Rehefa nahazo voalohany teto Madagasikara izy dia isan'ny nandray anjara ihany koa tamin'ny festival culturel izay nokarakaraina tatsy amin'ny Nosy Maurice. Ny mombamomba ny Rainty iza marina moa ity zaza ity mbola kely dia efa mana-talenta goavana sahady dia arahantsika ato anatin'ny fanadihadiana androany. Salut, moi c'est Rainty et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Moi, je suis une collégienne pas comme les autres. Déjà, je ne vais même pas au collège. YouTube ny Rainty no narahintsika teo. Zazavavy 5 taona, miavaka fa tsy mitovy amin'ny ankizy rehetra i Rainty. Ramy Arvelo Rainty no tena anarany. Tsy mandeha mianatra any an-tsekoly izy. Teo amin'ny 17 taonany dia nitaraina tamin'ny ray aman-dreny i Rainty fa tena tsy mety aminy ny fiarahamonina any am-pianarana ary tena tsy mahazo aina mihitsy izy no fijery ny manodidina azy. Ça, tany am-pianarana ohatran'ny rejeté foana ako depuis. Ça tsy be namana be da be fa anankiray ihany moi. Fa dia tout le monde zany ohatran'ny critique anahy na miteny gros anahy foana dia zany ohatran'ny tsy tiako mihitsy dia hoy mamako sy dadako hoe tsy te hanatra intsony ahako. Zay ilay vao niditra 5e za efa tena zany dia ils ont dit hoe fa maninona je dis hoe satria ohatran'ny mbola rejeté foana, mbola critiqué foana, mbola ohatran'ny manao harcèlement scolaire be zany dia tsy tiako ilay izy. Dia après ils ont demandé hoe inona zany ilay filière tianao atao dia za tia hanao sary ohatran'ny Ahoana no nandraisanareo mivady en tant que ray aman-dreny hoe tsy hianatra intsony hoe izay any am-pianarana nefa nataontsika hoe mahazatra fiarahamonina malagasy hoe mandeha any an-tsekoly foana ny zaza. Ny nandraisana azy zany Rainty tsy mbo mitaraina zany mihitsy amin'ny fiainana fa mandeha izy raha saina manao zavatra dia ataony izy. C'est une bonne fille très obéissante. Fa hitako amin'ny masony sy amin'ny fiainany hoe tena tsy mbo sambatra ity zanako ity. Dia izy tena nividiako anazy daholo izay mbola takatry ny vola eto ambony tany tomobile raha vidiako anazy fa tsy nety sambatra mihitsy io zanako io. Hitako amin'ny masony fa tsy sambatra izy. Dia indray andro izy niteny tamiko hoe za maman tena tsy te hianatra intsony fa c'est un supplice pour moi. Izy any am-pianarana midobla ilay fianarana lafo be, za tezitra be satria izay fiainantsika gasy mandeha mianatra mahazo diplôma manao fianarana ambony mahita asa makany amin'ny birao miasa izay ny zavatra indrasana amintsika izay. Dia rehefa tonga izy indray maraina ka tena niteny tamiko hoe tena tsy vitako intsony maman fa c'est un supplice. Dia nanapa-kevitra zany izay mivady hoe aleo ajanona satria tsy ahasambatra azy ary tsy mampahay azy akory ilay izy fa ato trano ary izy mahay zavatra be dia be no ilay mandeha any am-pianarana. Fa ianao kosa ho Rainty mbola zazakely dia inona ary ilay tianao atao satria tsy mety kosa hoe tsy hianatra dia hipetrapetraka ato trano dia ina koa ny dikan'izany. Dia eny ary izy dia nijery école izay dia nahita école ana multimédia dia vao nahita azy école izay izy dia hoe tiantiako atao. Izy mbola kely dia raha tena izy tokony tsy azo ndraisana atao amin'ilay école fa tsy haiko koa izay resaka izay fahitan'ilay fianarana anazy teo dia ndraisiny zareo. Artiste peintre i Rainty, izay fomba fijeriny hafa momba azy izay no asehony amin'ny alalan'ny tableau izay ataony. Efa maro raha teo ny tableau vitany na dia mbola kely aza izy. Ty tableau ty masoko dia reny rouge be da be reny regard des autres be da be mijery anahy be foana reny. Dia le regard reny ohatran'ny négativa daholo zany. Tia indray zandriko nanao portrait ny zandriko satria tiako ny zandriko. Iza nara zandry Rainty? Marlou.
Ity tamin'ny fotoana noan'iny dia ny aspirationko dia za mi-explosy satria misy olona be da be mikritika anahy dia za lasa mi-explosy fa tsy ohatran'ny dia izay no dikan'reto ilay maranidranitra reto. Rehefa bedina malahelo na faly ihany koa irainty dia mamokatra tableau maro. Misy vitany ao anatin'ny minitra vitsy. Misy kosa dia tena amam-bolana maro vao vita ny tableau iray. Ohatra hoe miady na ilay tena bedibeako dia tonga dia je sors tout fotsiny. Je sors tout dia mahavita tableau be da be, colère, tristesse, joie. Raha vao midesina ao ambony ordinateur indraindray 10 minutes tao, indraindray une semaine na tena elan'izany une semaine izany raha vao midesina, indraindray quelques mois. Saika miresaka momba ny tenany avokoa ny ankabeazan'ny tableau vokariny irainty, ny fihetseapony, ny fandraisany fijeriny manodidina azy, ireo no hafatra ampitainy. Izay lohahevitra izay moa izay indrindra no nosafidinina nandritra ny petit projet culturel et artistique izay nokarakarainy CGM tamin'ny volana febroary 2024. Ny volana May kosa no nanehoana izany ampahabemaso. Nanao inscription tany amin'ny CGM izay dia sélectionné dia tonga tany nanao exposition les 12 tableaux dia za nanao live painting dia ilay izy en fait ça parle de moi zany ilay izy. Natokana ho an'ny feno 18 taona ny fifaninanana, saingy amin'ny mahagasy mafoaka ny irainty dia nandray anjara tamin'ny fifaninanana izy na dia vao 14 taona monja aza. Naharitra herinandro ny exposition live digital painting ilay izy ary nibata ny laharana voalohany irainty tamin'izany. Atao anatin'ny 20 ny isan'ny olona nandray anjara tany hoany dia izy ny voalohany. Taorian'ny tetikasa kultoraly sy artistika ny CGM dia nihazo ny Nosy Maurice irainty sy ny reniny. Satria za zany moa zany no mikarakara ny carrière-ny irainty dia rehefa tonga fotoana ozy izy hoe io mihitsy mamono tiako atao dia ozy aho hoe rehefa atao dia atao sérieux dia atao professionnel ilay izy dia narana dia atao dia miezaka zany mitady amin'ny internet sy amin'izay hitako rehetrarehetra raha misy festival miombana amin'ny art contemporain art visuel dia nisy le Mauritius International Art Fair MIAF zany tany Maurice dia nandefa candidature zay dia sélectionné zay zany efa avy dia nitohanan'ny fonds de dotation ny HY ny groupe Filatex zay nakany zany nandray anjara ka tableau anankiray nentina ahitany dia ilay hoe j'explose dia nanao spectacle ihany koa zay tao amin'ny Codan Art Center tao Codan zany tao Port-Louis. Traikefa lehibe ho an'ny irainty ny tany Maurice sady nanehoany ny sanganasany no ihany koa nahafahan'ny ifandray tamin'ny mpanakanto vahiny izay manana ny maha-izy azy. Avant le spectacle, ça c'est Bako Baesak, meilleur peintre de Maurice. Tena niresaka taminahy dia izy nanome témoignage hoe on ne donne pas de critique fa manome témoignage izy hoe ohatrany tiako izany ohatrany tsy tiako izany fa izy manome témoignage fa tsy hoe critique zany teneniny taminahiko. Dia les spectacles, je dirais ouais, c'était mieux que tany amin'ny CGM fa grande salle be tena qui était dans ma tête mihitsy ilay izy. Dia nanao le spectacle dia ohatrany stressé ohatrany hoe je me force à dire hoe za tsy stressé be nefa za tena Maro ny olona nitolagaga tamin'ny tableau vitany irainty tany Maurice ary tena olo malaza kely mihitsy satria dia maro ny mpanao gazety vahiny no nanao interview azy. Avant le spectacle, nanao interview tamin'ny Radio One tamin'ny Maurice dia tamin'ny interview ohatrany était un peu relaxé dia misy ray ohatrany misy caméra ohatrany nareny. Ça s'est bien passé ohatrany elaela kely fa ça s'est bien passé. Nanomboka teo dia nivoatra ny toetrany irainty, zavatra tiany raha teo no nataony ary nanomboka hita soritra teny amin'ny endriny ny hafaliany, faly aoka izany ny reniny. Image moa zany ataony PAO, InDesign, Illustrator, montage, tournage dia tiany ilay izy dia mahay mihitsy izy manao an'ilay izy
dia zara kokoa raha hoe mahay zavatra izy zany dia teo ihany koa ny hitako hoe nivoaka ho azy tany anatin'ny tany ireo le mandokondoko sy manao sarotra ireo zany taorian'izay rehetrarehetra izay a rehefa nanomboka hoe zavatra tiany amin'izay ny ataony dia teo vao nahita an'ireny ity sambatra tamin'ny fiainany hoe mitsika meme faly hoe misy zavatra tiany izy taloha nanontanianao hoe Renty, qu'est-ce que tu veux? Bien. Zay foana nadritra firy zao izy zao manakevitra mihitsy milaza ny heviny misexprimer dia hitako mihitsy zany hoe zay mihitsy zany no tokony natao hatramin'ny voalohany. Nofinofiny Renty ho tonga peintre professionnel. Ça te ho peintre professionnel ohatran'ny pauvre zao tena mahay manao sary dia aminazy koa naspiré. Amin'ny mahambola zazany Renty dia ny reniny no mandrindra ny asany hatreto. Tsy mitsahatra ny mitady ny sehatra ivoaran'ny zanany arak'izay tratry ny hery ny Anjara Rasoanaivo. Efa nisy nanjifa raha teo ny asa tanany Renty. Manao vente privé zahay zany dia misy olona mividy ny tableauany. Dia antsika zany zay ohatra ka hividy dia za ihany moa zany no miresaka aminareo aty amiko daholo zany centralisé ny vente na ny manao exposition izy dia aty amiko no atsoina na manao izy koa tsy na manao live painting izy manao spectacle en live izy dia za ihany koa no atsoina. Be dia be tsika malagasy efa manana fa efa mividy anjifa zavakanto tsy mozika fotsiny na dia fotsiny na spectacle fa tena le manjifa le zavakanto mihitsy. Tsika malagasy efa tokony manana fierté manana œuvre gasy ana artiste malagasy ao an-trano raha hividy tableau ihany na olon-tsotra io zany na entreprise na ny fanjakana na ninona raha samy hividy tableau ihany tsy ho an'ny Renty irery fa ho an'ireo artiste malagasy be dia be ireo tsy aleo ve mividy le artiste malagasy zava-miseo mantsy matetizy mantsy zao mi-exposé amina galerie virtuelle any Dubai fa manjary ohatrany hoe vazaha foana ve ny andrasantsika akasitraka le zavatra atao le artiste malagasy fa tsika koa mahay makasitraka sy tia le zavatra ataontsika malagasy. Sarotra ny mitaiza zanaka manoloana ny fandrosoana ny teknôlôjia arak'izany dia miezaka maka ny fon'ny Renty sy ny fahatokisany hianjara Rasoanaivo reniny. Tena difficulté amin'ny gérer carrière alors qu'elle est encore nefa izy mbola ankizy dia izy mbola ankizy aloha dia mbola variana izy. Ny anankiray somary sarotsarotra dia satria amin'ny maha-carrière azy dia médiatisé izy mazava loatra manao zavatra public mirendre anazy ho personnalité publique nefa izy sady vavy no ankizy. Ny zavatra ataoko aloha zany dia miezaka no akaiky azy maka ny fony hoe maman sady genre artistique any fa sady meilleur ami any dia aleoko miresaka miaraka aminy amin'izay ataony rehetra hoe inona ny ataonao fa meilleur conseillère anao mbola maman foana aloha. Dia izy tsy mandainga amiko izy zarainy amiko daholo na zavatra na efa ditra ary le izy everitsika ho ditra dia za tsy mandray azy ho ditra fa entina nanarana foana zany andramana daholo zavatra rehetra fa fantatra hoe aiza ny limitiny. Dia ny zavatra ataoko dia zay hoe zavatra azoko lazaina dia zay hoe aleo namana izy toy izay be desina satria zany koa fiainana mba samy nanandrana daholo andramandramana daholo zavatra rehetra dia tedavina hoe aiza limitiny dia tsy dépassena limitiny. Zay anefa ny ankizy manana zavatra ho teneny ny zavatra tena ngezandrindra ny anarako tamin'ny Renty tamin'ny fiainako dia miaino satria manana tendance hiteny foana metraka zay hevitro fa izy indray tena mampianatra hoe mila miaino azy dia mila miaino ny hafa koa zany. Mon message, c'est qu'il faut être soi-même et il ne faut pas avoir peur d'être soi-même et il faut poursuivre ses rêves. Dia izay koa namarina ny fandaharantsika androany teny kely ho antsika ray aman-dreny raha mana-talenta ny zanakao dia aza sakanana fahatrandreo izany talenta izany satria izany no isan'ny mampandroso ny firenena Amerikana ny talenta no jerena fa tsy ny diplôma ary isan'ny lasa lavitra eto amin'izao tontolo izao ny États-Unis amin'izay resaka talenta sy ny fahaiza-manao izay. Dia isaorana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny herinay no toy izao indray mametraka ny veloma finaritra tompoko lasy tompoko vavy.